ivelany mpianatra malagasy misy 12 no andeha handrato fianarana any Indonezia manomboka ny 16 septambra izao. Fantatra izany tamin'ny fanasana izay nataon'ny masovoan'ny Indonezia eto Madagasikara tafiditra tao anatin'ny fanamarinana fa 4 taona nazahoany ity firenena ity fahaleovantena. Tatitra ny vaovao feno anitra Andriamaroina sy Lucien Andriantso. Ny taona 570 no nanomboka ny fiara-miasa ny Madagasikara sy Indonezia ka nisehatra ny fambolena ny tenany bahan-toerana amin'izany amin'ny fananany teknika avolenta. Misy mihitsy aza moa ireo mpamboly eto Madagasikara no mitrandraka izany any an-toerana. Ankoatr'izay, eo amin'ny lafin'ny fampianarana dia isan'ny miara-miasa amin'izy ireo ny Université any Mahajanga ary ho itarina izany amin'ny taona 2012 ka omena vahana ny eto amin'ny Université any Antananarivo. Izay efa nisy ihany ny fiara-miasa teo aloha saingy ny fanatsarana ho amin'ny tsaratsara kokoa hatrany ny tanjony. Ny 14 septambra ho avy izao dia mpianatra 12 no andeha handrato fianarana any Indonezia. Izany dia efa fandaharana asa ny Madagasikara sy Indonezia hatramin'izay. Araka ny nambaran'ny mpiandraikitra Andriamatoa Sarono nandritry ny fankalazana ny faha-20 taona ny fahaleovantenan'ny Indonezia ity teto Ivato fa na dia eo aza ny krizy misy eto amin'ny firenena dia mitohy hatrany ny fiara-miasa ara-teknika ny rotonta ho fampandrosoana ny firenena ary firenena tsy afa-misaraka rahateo i Madagasikara sy Indonezia raha tsy hijery afa-tsy ny fiteny sy ny volon-koditra fotsiny isika. Ho ihany tsy farany. Izany no nahatonga azy reto ny antso manokana ireo sekretera jeneraly Sajokajiny avy ankoatra ireo olo-manakaja maro mba hamafiorina ny fifanaraha-piara-miasa ny Madagasikara sy Indonezia. Feo lafin'ny fandriampahalemana kosa dia sekoly iray izay etsy Amboanjombe no tafian'ny Jolahy alina. Araka ny fantatra dia mihoatra ny 10 ireo Jolahy mitam-piadiana nanafika ity sekoly ity. Araka izao tatitra hoentin'ny Aingo Rabarnala sy Azy Razafin'ny mpiasa izao. Ny toeram-pianarana Madagascar Swiss School eny Amboanjombe Atsimondrano. Jiolahy misa 10 teo eo ary mirongo fiadiana mahery vaika toy ny Kalaknikov sy Baspleta ary sabatra no nentin'izy ireo nanatanterahana ny asa ratsiny. Sofa tsy nisy ny ainana fohy. Raha ny fahalalako anazy angamba olona efa malala aty aminay ny fanontaniana mipetraka fotsiny hoe ahoana ny atongavany ohatr'izany aty aminay nefa sekoly manabe ny ankizy malagasy mikarakara ny ankizy malagasy ary mitsinjo ny hoavin'ireo ankizy ireo nefa ny tojo an'izao zavatra mampalahelo tahaka izao saika nanefatra amin'ny aina ary manaraka izany angamba ataoko fa noho ny fahitan'ny sekoly ihany koa angamba tsy nanalany ny aina rehetrarehetra dia afaka nanao izay tiany atao izy nandritra ny adiny 2 migalabona tsara tsisy azonainy atao ny telefona efa nalainy daholo tsy afaka ny antso vonjeo. Potak'izay koa moa zany na eno tabataba izay avy any ivelany ka efa azo koa ny any amin'ny gardien dia nirodorodo izy rehefa avy eo nandeha nangataka ny vola rehetrarehetra tao anaty coffre, ny télé, ny écran ordinateur zany HP grand écran miaraka amin'ny ordinateur portable izay fitaovam-piasana rehetrarehetra dia lasa daholo hatramin'ny télé izay fitaovana iasan'ny sekoly zany. Efa eo ampanaovana famitorana moa ny mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao. Araka ny fanambarana tamintsika teo moa dia manana anivony koa ny anivon'ny zanaka faratra